raha ny fanaramaso ny fivezivezen'ny sambo kosa no resahina dia nahatratrarana rongony sambo izay nivezivezy nampitohy ny Toamasina sy ny Nosy Maurice tato anatin'ny 3 volana izay. Mitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika izay ny Talia Général ny CFIM. Raha ny faridranomasina Madagasikara amin'ny ankapobeny zany no jerena dia ny tatoato zany ny lafiny ataontsika hoe fanondranana zava-mahadomelina zany no ny bahatoerana. Ny ataoko hoe ny vaovao farany angambany dia ny mahakasika an'ilay sambo anankiray antsoina hoe Maersk Avon izay mivezivezy eo anelanelan'ny Toamasina sy Port Louis zany ary tamin'ny farany teo zany dia natratrarana héroïne tao Borno sambo tany a Port Louis zany dia midika fa mila ezaka bebe kokoa zany eo amin'ny fanaraha-maso zany reny le fivezivezen'le sambo reny eto amintsika no mila ihany koa zany ataontsika hoe ezaka manokana amin'ny fanaraha-maso ny fidiran'ny zava-mahadomelina mahery vaika eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny fivoahany any amin'ireo nosy manodidina.